tsara ihany ho avy eo miponipon'Andriamanitra izay manana fahasoavana ivavaka. Tanterantsika androany ity dia andao tsika rehetra hiaraka itehaka faran'izay mafy dia mafy. Raha mbola misy mafy zany dia ataovy ihany. Ataovy ihany. Tsy ho an'ny olona zany tehaka izany na ho an'ireto mpitarika fiderany reto fa ho an'Andriamanitra tsy to. Alleluia! Alleluia! Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika fa ny Andriamantsika tsy mba mahafoy antsika, tsy mba mandao antsika. Fa isika nitoka eto tsika manao fotoam-pivavahana dia miaraka amintsika eto izy. Zao ny teny nataon'i Jesosy, raha misy olona roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo fovoany aho. Satria eto izy dia hamangy anao Andriamanitra. Hamangy anao ny herin'Andriamanitra. Izy fahasoavana be mihitsy ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra androany. Alleluia! Ka hivavaka aritsika amin'izao fotoana izao, ametraka ny fotoana rehetra eto mba ho tain'Andriamanitra. Ianareo any tokantrano ihany koa moa izay efa manaraka ty fotoam-pivavahana ity amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube dia arabaina ary mivavaha ihany koa ianareo mba ho tain'Andriamanitra ianareo any tokantrano any. Vavakatsika. Andriamanitra ray malala, Andriamanitra ray tsy to. Lay tompon'izao rehetra izao, lay tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Eo an-tananao Andriamanitra ty fotoan'androany ity. Anapaka eto ny herinao. Anapaka eto ny herinao. Ka ny olona marary toka eto ho sitrana. Reo manana olana tsy ho jerenao fotsiny, fa mino ah fa amonjy azy anao. Tena amonjy azy anao. Taka ny anasitrananao ny olona marary. Dia takizany ihany koa no amonjenao andreo manana olana. Ny fiagonanao ho tahiny isaorana ny anao izay mahatateraka zany rehetra izany. Anakoako eto ny fanompona ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Teka mafitsika. Dia raitsika ny mpitarika fotoana. Estera kely no hitarika an'izany ka dia aoka ioby ho an'Andriamanitra sika rehetra. Alleluia! Manasa anao ndao tsika iaraka hitsangana. Anatin'izany dia ndao tsika mbola iteha-tanana mafy ho voninahitra ho an'i Jesosy, ho fisaoranao azy eto amin'ity toerana ity dia ndao tsika tena iteha-tanana mafy. Alleluia! Jesosy ny adondiantsika eto sady izany ve? Satria eto izy. Noho izany fahasoavana izany dia tahaka izao Jesosy anao. Jereo namana akaikinao dia tsikitsikio izy ve? Voavonjitsika no Jesosy hoe. Ka noho izany dia ndao tsika iraka iteha-tanana mafy arahana orakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Hoe! Alleluia! Toy izy ny iteha-tananao. Anatin'izany dia ndao tsika iraka iteran'i Jesosy. Ambara kong faifa, tunung ko ang nifana.
mangenesa Stefana ila zakwe abuaye Nasai konde tsunanda zakazuna Oa vile panza Tupum faefan Tupum fanza ganize Ise Sosu Luise E panza kapuni naicha Ise Sosu Luise E panza kapuni naicha Sosu Luise E panza kapuni naicha Sosu Luise E panza kapuni naicha Cantani simpuni nawe Namuninda masara no bagare Andesia yakacha nene chumui chamasina Kamechika na jaimancha Fidela na sala laucha mechikare País le panza Tupum faefan Tupum panza ganize Sosu Luise, e panza kapuni naicha Sosu Luise Sosu Luise, e panza kapuni naicha Sosu Luise Sosu Luise, e panza kapuni naicha Sosu Luise Sosu Luise, e panza kapuni naicha Fankulubelum famarina na nitsalini asitaline Tanyam ni fela titi zedelo wanda taseniti Natoma mawa papatesana nitsakanan wani fasana Bautakse falasane Kia katawane tani te Kapanana diamani te Ditam famusena Asni fadesena Bella mataki saise Yani papa kawaise Hada Sosu Luise Sosu Luise E panza kapuni naicha Sosu Luise Sosu Luise E panza kapuni naicha Sosu Luise Sosu Luise E panza kapuni naicha Isale
lepanjaka amboninaitra Jesosy Louise Jesosy Louise lepanjaka amboninaitra Ize Jesosy Louise lepanjaka amboninaitra Jesosy Louise Jesosy Louise lepanjaka amboninaitra Alleluia toy izy ny tia-tananao miarakaraka amin'ny rakorako aminaran'i Jesosy oe Alleluia nandresy ny fasana sy ny fahafatesana an Jesosy fa tsy nijanona treo ihany fa rehefa niakatra tany an-danitra izy dia izao nomeny atsika ny fanahany dia ilay fanahy mitovy amin'Andriamanitra ho ao amiko sy ho ao aminao io fanahin'Andriamanitra io rehefa milatsaka eo amintsika dia izao hoe feno voninahitra Andriamanitra amin'ny fiainantsika izay rehetra momba antsika dia andao tsika hangataka an'izany afo ny fanahy masina izany tena meno antsika androany tenena hoe fanahy masina feno izahay feno mitafitafy ny fonay feno mitafitafy ny mombanay feno mitafitafy ny fanahinay Jesosy Andriamanitra ianao, tompo ianao sady mpanjaka ny voninahitra. Fanahy masina eniky ny voninahitra izay rehetra misy ianao. Fanahy masina vontosiny ao anatinay, hideranao izay miankoky ao anaty ianao androany. Halleluja, mpanjaka ny voninahitra.
dikan'izany dia mbola mitony fidinany afo ny fanay masina iderasytsika ankasitraka tompo panjakany voninahitra midinany afony mamenita Funi manatiu ni fautan andawi Hosanna 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 mia vindrindra Hosanna, Hosanna, Hosanna mia vindrindra. Ny fitiavan'indra fony Ny fitiavan'indra fony manadio ny fautan andawi Hosanna 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 mia vindrindra Hosanna 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 mia vindrindra Tsisy mitovy aminao zao rehetra zao dia miankoika eo anatry anao fa mahagaga sady mahatalanjona ny asanao ny fiandrianana mandoalikiza miankoka mina mandrakizayane
likiza mianguka aokagina daholo tsika rehetra mety iza nasika an'Andriamanitra ianao efa tafiditra ao amin'ilay toerana tena eonanao amin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao raha maiky mifahotanao ianao dia matoky sy marin'Andriamanitra kamela ny ilokao rehetra na ny fahatsoanao ray manontolo satria olona efa nitiaviny ianao tamin'ny alalany nanomezany ny zanany lay tokana izay maty tondra ny fahotantsika teo ambony azy fijaliana maty nandatsaka ny rany ihany koa teo ambony azy fijaliana no ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra dia raisiny an-tanany ianao ka androany raha marary ianao dia hositranina raha manana olona ianao dia ho afahana anio voninany aminao izy halleluia 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 misaotra tompo misaotra 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 anao zahay amen samy maka ny toerantsika tompoko raisika ho zava-dehibe hatrany hatrany ty fotoam-pivavahana androany ity satria hiasa eto Andriamanitra ao anatin'ny fotoam-pivavahana ray manontolo ao anatin'ilay fiderana izay tarindreto namantsika reto antsika ao anatin'ny toroteny enina dia ao anatin'ny filazana izay ataoko azy dia tsy misy tokony hampisalasala antsika na hampirorosana antsika fa ny Andriamanitsika tena Andriamanitra magaga ry havana halleluia voateo zao voateo nisy vehivavy anankiray tetsy ny tanany ankavia marary tena tsy hoe marary fotsiny fa tsy mety miainga tanany iny dia nanatona teo izy dia nambarako ny fanasitranana napetrako ny tanako dia nianjera teo izy avy izy nianjera iny dia nisako niarina dia niantseny tanany dia afaka mihetsika atak'izao ny tanany tsy haiko na nandeha nody izy teo na monjy aty fotoana ity eto ve zany lerana bavy zany sa fa nody izy ay nody izy tamin'ilay fidirana fatelo teo izy niteto ka androany zany matoka amin'ny tantaran'izany raha lasana bavy aza mba mirorosaina misalasala mihitsy anao hoe fa io Andriamanitra io tena magaga za tena mana finoana fa magaga izy halleluia efa nambarako taminareo raha tsy diso tamin'ny heriny ngamany ho anareo izay teto tsy haiko na tamin'ny firy io na tamin'ny firy fa le mpanompon'Andriamanitra anankiray izay tena mampitolagaga ny asa mpanaovan'Andriamanitra azy ary manana fahasahina vehivavy tsisy nono satria tratra ny kansera ny nonony dia nitapahana ny sorony fa efa folo taona maheriny no tsisy nono vita mivavaka naniry le nono may manao tsy misy Andriamanitra tenina babony zany ny foko tsy azozogozonina amin'izany mihitsy ary zany matoka masa mivavaka any marary masa mamoaka démonie masa mivavaka any areo izay manana olana ary tsy mola nyteny mihitsy hoe tsy vita n'Andriamanitra io zavatra mahazo anareo io fa zao foana nyteniko tsisy tsy an'Andriamanitra tao ka raha mino nyteniko ianao satria zany tokoa Andriamanitra dia ahita voninahitr'Andriamanitra ianao ahita voninahitr'Andriamanitra ianao anio an'izany izy androany
andao hiteka mafy be ao an'Andriamanitra isika ataovy mafy be ny tehaka reo Jesosy Jesosy mahery magaga tsy miova omaly anio mandrakizay sa tsy zany ve halleluia halleluia amen magaga eo Andriamanitra io nitako vehivavy anankiray tonga tao miborako tao tsy niteraka izy dia hoy aho hoe sa mankaty mivadinao ary dia mivavako azy mivady aho dia tsy mbola nipetraka ihany le zaza tao kibo dia taty aoriana rehefa mivavaka azy indroka manintelo tsy mipetraka le zaza dia nanontany azy aho hoe faiza moa no tena misy problème atao aminao ranabavy sa ny mivadinao any dia somary meme izy dia ato amiko izy ny problème ay le tranon-jaza tsy normal dia isaorana moa Andriamanitra fa tsy normal dia onatreny dokotera fa Andriamanitra mahay n'ilay tranon-jaza ho lasa normal dia nahita azy mivoaka teo varavarana trano fiangonana ndray alakamisy ngeza be ny kibony avy eo ranabavy bevoka anao sa marary satria tsy normal sarotra amiko mantsy tantara aminareo ny tena zavatra nitranga fa dia zay fitsily izy eo tsy normal dia meme izy bevoka dia efa tany amin'ny efa natao eko avy ianao tsy mbola nanao eko dia izako tsara aminao ranabavy efa nanatona sage-femme avy ianao tsy mbola nanatona sage-femme ozy izy kibony amin'ny ngeda be andeo vavako anao atendanao manatona dokotera dia miverina vany izy dia hoe hiteraka tsy ho ela halleloia asa mankaty mivadinao dia tonga avy am'birao nareo dia tonga tao am'biraoko tao izy dia ina ho any vaovao nentinareo dia le lehilahy tiako ampitenenina satria fantatarain'ity vehivavy ity daholo problème mahazo azy dia olona lehilahy magaga Jesosy pastera fa magaga ahoana ho io hitanao io eno magaga ngizy efa fantatro hatramin'ny ela magaga fa inona ny tianao ambara io inona ny io dia hoe izy bevoka io dia hoe aho inona mampahagaga zany normal izy ianao vadiny dia afaka ny bevoka izy tsy zany pastera magaga Jesosy ka tsy azoko mihitsy aho inona le tianao ambara tiako ampitenena mihitsy any le lehilahy farany dia nijereny le madamany dia le madama etsy efa meme ihany satria efa fantatro daholo tena problème io madama io dia olo le lehilahy jereny le vadiny zao mantsy pastera io vadiko io ka lehilahy ohatra izy lehilahy ahoana ary zany koa vehivavy io ny ahitako azy ko lehilahy ahoana io pastera tsisy tranonjazy io fa soran'Andriamanitra fa namorona tsy misy tao aminy Andriamanitra nosan'Andriamanitra izy dia mipetraka ny zaza teraka somatsara ary nitsodrano ny zaza io teto ndray andro paska izay halleloia tantara zany rehetrarehetra zany mba tokanareo tsy hirorosaina mihitsy na milafininina aretina tsy aza mirorosaina olana goavana be mandraky androany tsy mbola nahita solution mihitsy anao voatrany hoe miamitika izy riavanao aza mirorosaina aza miembotra fa raha mbola velona Jesosy ahita voninahitr'Andriamanitra ianao ahita ny herin'Andriamanitra miasa ianao andao maliteka ihany tompoko Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve halleloia omena tompo voninahitra amin'izao fotoan'izao tsika dia andao iroso amin'ny fitonana fanatitra ho ataontsika fontsika ny fanatitra ary iny famezanareo fanatitra io na inareo tokantrano any azy ka mahafo mame fanatitra iny zany no nisan'ny pirofo anankiray fa tena mino fisian'Andriamanitra ianao ary tena matoky an'Andriamanitra tokoa ianao tena matoky ny herina fa ino moa matoka ny olona ohatra hoe tsy mahasamy tondram-pahafolo-karena satria mbola mirorosaina ny amin'io Andriamanitra io izy ino matoka ny olona tsy mahasamy mame fanatitra
hoe mba ndeha anome fanalitra mba tena mba matanjaka tsara satria tsy tena mihinana io Andriamanitra io izy fa raha mihinanao tsy matahotra ny manome ampahafolokareny tsy matahotra ny manome fanatitra tsy matahotra ny manohana asan'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-bola na amin'ny lafiny zavatra hafa ihany koa azy ka engane ho manam-pinoana daholo tsy rehetra toka eto ho manam-pinoana ianao amen na anao hira anankiray isika iarana amin'reto mpitarika reto zareo ihany akory ny mihira fa tsika mihitsy no mihira miaraka aminy satria efa hitantsika amin'ny écran eo ny tonkira dia ao anatin'izany tsika mitondra ny ampahafolokarena dia ho tatazana ny fanatitra alefa tompoko Tumpuoni erina mi
wanita tupo akisewani ifane biasana kanivuna isha sotra tompo sotra dia ny filazana efa nambarako taminareo ihany isika fiangonana Rify manerana Madagasikara dia anomana fotoan-dehibe eny amin'ny Coliseum ny alahady fa 13 volana taona 2022 ity dia araka ny nanentanako anareo dia mila mandray anjara ho fanohanana any fotoan-dehibe io tsika hoe ianao mihitsy amin'ny anaran'ny tenanao manokana dia mba hoe andray anjara raha samy mandray anjara daholo tsika rehetra dia ho maivana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny fikarakarana any fotoan-dehibe io ka misy valopy tahaka izao zany ho zaraina aminareo ho anareo izay tsy mbola manana ty valopy ity fanohanana spécial Coliseum le izy dia izy ity zany raha tokony ho izy amin'ny herin'ny androany no averina ka raha possible aminao dia averinao amin'ny herin'ny androany fa raha tsy possible dia afaka tapa-bolana na afaka raha tokom-bolana tsy maninona fa ny zava-dehibe dia hoe mandray anjara daholo isika fiangonana ray manontolo ary manaova be tena manaova be ianao hoe amen amen ka dia manangatanana zany ianareo satria efa nisy nazo ihany fa le tsy nazo zany mba manangatanana mba ho hita hoe reto zany no tsy mbola nazo tamin'ity valopy ity deo tsika mbola hanao hira anankiray mandra-pavitan'ny fizarana zay valopy zay tompoko
antsika rehetra no hiaraka nohira tanterana petsakanana tanterana petsakanana zany hira zany dia samy mazony toerany faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako hoanao izay tonga eto amin'ity toerany ity ary manona fiadanan'ny tompo ihany koa faly miarabanao izay manaraka an'izao fandaran'izao ihany koa any atokantrano ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra hitanao manokana ny Jesosy androany anao zava-dehibe aminao indray ny tompo anio faharoa dia misaotra ny ray aman-dreny pasteur Randreny Evravelona Adolphe na mianjara hitoriana ny ten'Andriamanitra eto amin'ity toerany ity raisiko fahasoavana lehibe ho aho ny afahako manambara ny ten'Andriamanitra eto androany mino aho fa tsy takany hidiranao eto androany ny voanao eto zany andray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao io hivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao aho eto ambavaka ny tenanao a mba tena isy tombony ho anao indray ty fotoana androany ity izany hivavaka isika ry Andriamanitra ray tsara indrindra lehibe ny fitiavanao sy ny fahatsaranao aminay Andriamanitra manakare-pahasoavana omenanay tsiraray avy tokoa ianao ankehitriny dia tonga eto izahay amin'izao ora sy fotoana izao izay fotoana efa nomanina endrenesanay ny teninao ary fotoana izay nomanina ihany koa ahafahanay mandrendray ny teninao ary ahafahanay mitombo amin'ny fahatsarana ho amin'ny voninahitry-naranao dia mino aho tompo fa tsy avamiko izany teny zany fa ianao nefa nanomana ny teny rehetra ho an'ny olona rehetra izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao dia hitombo amin'ny fahatsarana izy hitombo amin'ny fiadanana ny fiainany ary hitombo amin'ny famindramponao mandrakariva fa ny herim-maizina sy ny asan'ny demonia androany dia tsy manan-kery hiasa eto amin'ity toerany ity ny fanamfanelin-gelenana rehetra foanako amin'ny anara-maherin'i Jesosy foanany zany androany foanany zany androany androany dia miala ny fanamfanelin-gelenana rehetra
foanana tsy ambina tsy manan-kery tsy manam-pahefany azy misaotra indrindra tompo mankasitraka Jesosy malalo fa lehibe ny fitiavanao anay amen halleloja eny ary tena Andriamanitra izay hoentiko aminao amin'ity androany ity izay napetraky ny tompo hoentina amintsika eto dia hoe oka ho lehilahy voaositra sy vehivavy voaositra Andriamanitra ianao amen amaky tenin'Andriamanitra isika Andriamanitra dia tsy mifidy niza niza fa rehefa natsony ianao dia tia no sorana miaraka amin'izay ihany koa amen halleloja tsy natokana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rezy fa natao an'izay mino amin'ny tompo ny fansorana amin'ity androany ity asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo eo amin'ny andininy faharoa raha eo amin'ny soramandro dia manambara io zany nandefasana ny Barnabasy sy Saoly missionnaire sy ny nampianarany tao Kapernaum zao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy raha nanao fampo-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianina ireo dia hoy ny fanahy masina amen atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa zay ny antsoko azy halleloja atreo ihany vaky teny zay hovakitsika androany tsy izy ireo ihany natson'Andriamanitra fa rehefa nidina ny fanahy masina dia tiako milaza aminao tao ariana amin'ny Paska izay vao nilalovantsika tamin'ny Lahady 40 andro no nisehoan'i Jesosy tamin'ny olona rehetra ary niseho tamin'ny olona manodidina ny 500 mahery Jesosy tao anatin'ny 40 andro tao ariana nitsanganany tamin'ny maty dia niseho tamin'ny olona mihoatra ny 500 Jesosy nanambarany fa velona izy fa ny olona nandray fanahy masina kosa tamin'ny vanim-potoana nidina ny fanahy masina 10 andro tao arianan'ny akarany mantsy ny fahafenon'ny 50 andro Pentekosta dia ina zavatra nitranga olona 20 sisa no nandray ny fanahy masina fa mino androany fa mihoatra noho ny 20 tsika eto afaky ny andray ny ositra ianao androany afaky ny andray ny ositra ianao androany hey hanositra anao Jesosy androany halleloja na dia mbola tsy Paska na dia mbola tsy Pentekosta ary androany dia fotoana mety andraisanao ny hery ny ositra ny fanahy masina androany halleloja halleloja ny dikany hoe ositra ry havana malala dia hoe voatokana na hoe noamasinina izany zany hoe ianao zany rehefa mandray ny ositra ny fanahy masina dia voatokana ho an'Andriamanitra irery ihany ianao amen zany hoe tsy ananany devoly anjara na amin'inona itsony ianao raha voatokana ho an'Andriamanitra eritrereto hoe voatokana ho an'Andriamanitra ianao io halleloja ny lakile rehetra ry havana dia misy zanany izay voatokana iny ihany mahasokatra azy halleloja ianao io manompo ny tompo irery fa tsy passe-partout sady an'ny devoly no an'Andriamanitra voatokana ianao zany ho amasinina ho an'Andriamanitra ianao zany no amasinina ho an'Andriamanitra ianao io zany rehefa natokana ho an'Andriamanitra ianao dia tsarovo tsara fa ny fansorana dia manova zavatra maro isan-karazany eo amin'ny tontolo mpiainan'ny olona anankiray dia nio tsara fa tonga ny fanahy masina dia nilaza tamin'izy ireo hoe atokany ho le lehilahy mpamono olona izy zany Paoly nankasitraka tsara mihitsy ny nafatesan'ilay lehilahy maty martyra voalohany izy tao aorianany nafatesan'i Jesosy dia izy maty martyra voalohany
dia Stefana nankasitraka tsara ary izy no nitazona ny akanjon'ny olona mpitorabato Stefana atao ty atao amiko daholo esory reny mavesabesatra reny nankasitraka tsara mihitsy nafatesany ary mbola nankataratasy ahafahana manenjika ny olona rehetra izay mitory ny anarany Jesosy nanenjika tonga hatrany amin'ny toerana Damaskosy izay efa sehatra tsy tokony aletsony fa mbola nalehany koa zany fa rehefa tonga ny vanim-potoana dia manova tantaram-piainan'ny olona anankiray ny fansorana ianao izay manana tantaram-piainana rasy dia tonga ho amin'ny tantaram-piainana tsara rehefa tonga ao aminao ny fansorana hanositranao Jesosy androany izy tantaram-piainan'ny olona miovy eto zany androany hanova ny tantaram-piainana ny tompo halleloja ary zao hatramin'ny fiarahamonina dia alamin'ny ositra avokoa lazao nakaikinao hatramin'ny fiarahamonina alamin'ny ositra mazana moa rehefa manositra dia menaka ny ampiasainy marina zany sa tsy marina mba mandroe raha vitoto tsisy ahoana fandehana tsy midina dia za te ilaza aminao mba mandra hoe anatsina le anarany koa moa efa tsina zany hoe lasa anana tapoka teo zany lasa anana tapoka tsinatsy iny dia mamandrahoany zany ianao azasina tsy telolay hatramin'ny masinina fanjairana mila ositra mila menaka sady tsy marina zany fe hatramin'ny bisikleta mila ositra azasina menaka ary ny saina bisikletanao mila menaka daholo ny zavatra rehetra ilazao ny akaikinao mila menaka daholo ny zavatra rehetra mila ositra daholo ny olona pino rehetra androany hanositranao Jesosy halleloja ary ho hitako fa ambadiky ny fansorana misy zavatra miova halleloja zany indray mieritreritra hoe ahoana ary ho azy antenin'Andriamanitra zany raha mijery an'ilay salamo 3:30 amin'ny 100 mbola misy 100 ilay izy 3:30 amin'ny 100 eo amin'ny 9 voalohany manomboka avy itsika dia tena mahavariana io tenin'Andriamanitra io hoe firana fiakarana moa zay nataon'i Davida indreo ozy tsara sady mahafinaritra raha mpiralano miaramonina toy izy atsika tahaka ny ina hono diloilo maninona tsara amin'ny lohany izay mitsororika amin'ny somotra dia ny somotra arony zany izay mitsororika amin'ny morotongotra akanjony halleloja halleloja zany manomboka any amin'ny lohanao zany isositra ihany koa androany fa tsy neny arona ihany hatrany amin'ny morotongotra hatrany am-palady ho amasin'ny tompo ane ianao ho amasin'ny tompo ane ianao voatokana ho an'Andriamanitra ane ianao voatokana ho an'Andriamanitra ane ianao lehilahy masina ho an'Andriamanitra ianao vehivavy masina ho an'Andriamanitra ianao olona spesialy ianao zany mihoatra noho ny olona rehetra ianao jerenao tsara fa fomba fiteny malagasy dia hoe ny avatiana nefa eto ohatry ny fanohatra dia ozy ianao hoe tena marina zany fa rehefa jerenao nefa amin'ny baiboly dia mamaritra fa misy fahamarinany koa ilay teny malagasy hoe ny avatiana tsy aramonina fa rehefa tonga ny ositra dia azo rahamonina ny avatiana halleloja jereo hoe tantara iza ny zanaka Damaseva azafady iza kaina voalohany dia avy eo azo ny rahamonina ve zany lehilahy zany satria mbola tsy nisy ositra teneno akaikinao satria tsy nisy ositra
dia tsy azony ray samonina izy rehefa miray monina nge mpiaramonina ka fianakaviana hatramin'ny sira tsy vidiny ao aminao izy maka ohatry ny hoe no zany magasin hoe sira kely aloha fa ohatrany tsy sira ny lokanay hatramin'ny brosy coco izy tsy mividy ame an'le brosy coco anareo iny aloha ohatry ny hoe izy no mividy azy hatramin'ny kifafa kifafa aloha tsy hitako tsony zay tsy indraminy ahoana io tenin'Andriamanitra io mila ositra aloha vao afaka miara-monina tenenao akaikinao mila ositra aloha vao afaka miara-monina hoe halleloja sa tsy zany ve dia heverinao nge dia nio tsara zany tenin'Andriamanitra zany fa be dia be ny ohatr' zany dia taty amin'ny androny Jakoba sy Esau koa jereo tsara fa kambana ireo fa kambana koa ny anankiray vao teraka dia efa mpamingana mpanambaka vao teraka dia efa nitazominy ekibe tongotry anankiray samiala fa rehefa tongany fetsifetsena rehetra dia ina zavatra nitranga ady lava nytao anatin'izany tanàna zany ary tsy azo ndray samonina fa rehefa nandeha izy tonga ny fotoana ny fahasorany ny aonany tamin'Andriamanitra ka nanositra azy izy niovatra amin'ny anarany hoe tsy Jakoba ntsony fa Israely ny anaranao manomboka izao nosorany izy tamin'iny vanim-potoana iny afaka niara-monina indray ilay mpifandrafy ireo manenjika anao manomboka izao satria misosotra ao aminao dia afaka ny hainao ny miara-monina aminy hainao ny mivavaka ho azy androany ny ositra izay tonga ao aminao dia ositra mitondra fahasoavana fahagagana fahatsarana fanovana amin'ny tontolo mpiainanao manontolo mihitsiny raisy zany androany halleloja amen io mahatonga ny ray aman-dreny zanaka tsy mety mifanaraka io misy ositra tsy mbola tafidina io fa rehefa tafidina ny ositra mahafinaritra raha piralano fa raha vao tsisy ositra dia mivady amin'ny piralano mifanenjika sy mifampifosafosa mifankahala ary dia manahirana na dia mianao azy ary fandroany hidina ny ositra lazao ny akaikinao hidina ny ositra androany hoe andray ositra ianao androany ho tonga olona mahafinaritra ianao hatramin'izay ianao tsy azo ray samonina fa nomboka azo ray samonina amin'izay ianao halleloja ny mampalefaka ny zavatra rehetra dia ositra halleloja amen ny mamolaka ny zavatra rehetra dia ositra raha ohatra ianao ka amolaka vilany fanendasana na inona io na inona fa tsy ny vilany mofo ihany dia tsy maintsy andrahoana tsabora mamoaka menaka dia manomboka tsy mandamy menaka iny rehefa izay ny ampiasainao aminy tsisy olona mampiasa fritaise mihitsy dia ampangotrahana rano aloha fa tsy maintsy inona ny alefao menaka aloha halleloja hitanao Andriamanitra androany hitanao Andriamanitra androany hatramin'izay ianao mety lazain'ny olona hoe raha mamay tenenina akaikinao hatramin'izay ianao teny olona hoe raha mamay fa manomboka izao ianao ngamba azoko lazaina hoe raha milamina amin'izay izy filaminana amin'izay izy fahasoavana mandamina ny zavatra rehetra halleloja raha vao tsy ao ianao dia mikorotana ny tanàna fa rehefa ao ianao dia milamina ny zavatra rehetra halleloja ary afalin'ny olona mahita anao isan'andro
fafinaretana ho an'ny olona miaraka aminao. Raha vao tsy hitany ianao dia hanembona anao izy. Hatramin'izay teo aloha ianao, zara niary ianao lasa. Fa ambadiky ny fahasorana, anontany ianao izy. Halleluja. Hatramin'izay izy mety tsy nandefa teny mahafinaritra, fa ambadiky ny ositra dia ho tonga ny teny mahafinaritra. Aiza kindry izy zao, mamanina be andria. Fa taloha vao mitsidika amin'ny lohanao ambaravarana, dia efa manjo rehetra mibetsaka. Fa ambadiky ty ositra ty, izay nosoran'Andriamanitra anao androany, dia isy fiainana mahafinaritra be ho ataon'Andriamanitra aminao. Halleluja. Halleluja. Hatramin'izay ianao nahiloko ny olona, fa raha vao manomboka tonga ny ositra, dia antso anao ny olona. Jereo tsara ny nahazo an'i Davida. Any amin'ny Samuela voalohany toko 1:1 ka hatramin'ny 7:7 dia izao ny zavatra mitsanga. Samuela voalohany toko 1:1 ka hatramin'ny Jesy mandrahaka azy, fa tsy hipetraka inana isika ambara-pahatongany eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy, sady barimaso no tsara tarehy, ary Jehovah mitsangana hosory io izy, fa io no izy. Ary Samuela nandray nitandroka feno inona hoy ny azafady, ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny, ary nifanahany izy azafady nilatsaka tamin'ny Davida. Hatramin'iny andro iny dia nitsanga Samuela ka nakany Rama. Halleluja. Asa nahazonao ilay tenin'Andriamanitra na tsy azonao, fa raha tsy aza vaiko ary izay tokony ho azonao tsara hoe Samuela zany raha vakinao ny andininy ambony, dia nisy fotoana izy voafitaka hoe tena le voaosy Jehovah mantsy an'ireo Eliaba sy ireo zandriny rehetra, izay zokiny Davida rehetra zany. Fa rehefa tonga ny vanim-potoana ny tenen'Andriamanitra taminy hoe efa nilaviko izy, ianao mijery ivelany, Andriamanitra mandinika amin'ny vosy ny fo. Halleluja. Amen. Indenge ianao tenen'ny olona hoe raha nareo zao makany an-danitra, zay ny voalohany. Fa nga izy ity makany amin'ny posary, ka hoe izay manamanana kely dia miditra ao daholo mahazo ny vidy izay tiana vidiana. Io za tena milaza foana hoe tsy arakaraky ny iran'ny olona io, hoe ny lanitra mangamanga, fa ny olona tena manompo ihany makany an-danitra. Ny asany no manaraka azy. Halleluja. Amen. Amen. Raha ny olona rehetra makany dia tsy teto anao amin'izao lera fisakafoanana mahafinaritra be izao. Sa tsy marina izany ve? Tsy teto ianao amin'izao andro alahady fakanaina no an'ny sasany, fa ianao kosa dia eto ianao mbola mihaino andray, manantena zavatra avy amin'Andriamanitra, miandrandra hery sy fansorana avy amin'Andriamanitra. Halleluja. Tompo efa nilaza fa tsy mitovy ny manompo sy ny ianao dia ho avan'Andriamanitra mihitsy amin'ity taona ity, ianao io anavaka anao mihitsy Andriamanitra. Halleluja. Amen. Ary ninona zavatra mitsanga sy mbola hitranga, Andriamanitra manavaka an'izay manompo azy tsara. Halleluja. Amen. Dia izao ny zavatra niseho, tsy nasaina ho tonga ao amin'ilay fanosorana Davida, na helika tsy ho isan'ny mpanotrina ny fanosorana. Tsy natsoina mihitsy izy, satria tsy noeritreretina ho isan'ny olona azo sorana. Fa ny ankoatran'izay dia teo avokoa, fa Davida reriny tsy teo, fa mpiandrondra izy. Halleluja. Ninina fanilikilianao anao, izay nataon'ny olona taminao, ninina fanilikilian'ny olonanao hatramin'izay, ao ambadiky ny ositra. Ositra miantso fitahiny, ositra ataon'Andriamanitra aminao io, miantso fahombiazana io, miantso fandresena io. Ny tsenanao rehetra ao ambadiky ny ositra, satria ianao vao ositra
dia mivoaositra ho azy ny tsenanao, ny asanao rehetra, ny ataonao rehetra. Hey, mandeha daholo amin'izay satria efa misy ositra. Halleluja. Amen. Rehefa tsy mety mivoy io ekoroa anankiray io dia tsy maintsy asiana menaka. Tsy ny vorehetra hatramin'izay zany fa mahazositra ianao isokatra. Hey, isokatra! Tsy maintsy isokatra io. Ny olona nanidy fo taminao hatramin'izay hoe inona koa zay iny, hanomboka anao teny malefaka aminao amin'izay. Tsy ianao no manova azy fa le ositra ao aminao ny miantso fanovana ho any manodidina anao. Halleluja. Amen. Riavana nangala ny Davidany hatramin'ny rainy nalefa nandeha ny andro indry izy, ary tsy natao konty, tsy nataony rainy, tsy nataony reniny, tsy nataony zokiny ho isany nosorany. Fa hainao ny tantara atao ambadiky ny ositra, fa hatramin'ny liona sy ny bery dia manaiky azy. Tena kaikinao hatramin'ny liona sy ny bery manaiky azy hoe. Halleluja. Nefa izy mbola zaza, 17 taona, mbola zaza, fa nampiasain'Andriamanitra. Miantso ny olona rehetra Andriamanitra androany. Ianao anisany. Andray ositra. Andray ositra. Hosorany ianao androany. Hanositra anao Andriamanitra androany. Halleluja. Hitanao fanary ny mpianatra Jesosy, ry Petera, ry Jaona, ry Jakoba. Tamin'ny vanim-potoana mbola teo Jesosy, jereo tsara, olona mbola tsy nahazositra ireo. Taoriana amin'ny Pentecoste ireo vao nahazositra, fa mbola tsy nahazositra ireo niaraka tamin'i Jesosy. Mbola tsy nosorany ireo. Ary nantoetsain'ireo na nitoepon'ireo arak'ile ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mbola tena mbola mandefa ho any fotsiny. Ary zany no tonga ny Jesosy ny teny mihitsy hoe zange ozy mahanazahatra be dia be tiana ho lazaina aminareo fa tsy zakanareo zany ankehitriny, mbola tsy zakanareo zany. Vao nilaza fotsiny ary Jesosy tamin'iny hoe nofoko ny tena fihinana. Dia efa niala ny akamaroany hoe ataona ny fihinana ny nofon'le io. Angamba mety risy laza mihitsy tao, mpianatra maro ange niala tamin'izany hoe tinga adala. Marina be mihitsy hoe na dia tiana ary nihinan-kena, na dia bevoka raha tsy kena ary tsy anaiky trombo mitsangana mihitsy tokoa hoe. Ary na dia olona tena faran'izay madio ary tsy misy anasa ravitoto zany. Ary na dia maika azy ianao nitotokena tsy fitetika. Halleluja. Fa reto mpianatra reto, ambarako anao fa olona tamin'ny fotoana niarahany tamin'i Jesosy, nahita vagagany reo, nanaraka ny tompo reo, fa reo mbola tsy nandray ositra reo mbola tena olona tsy haiko ny filazana anazy hoe olona tsara metimety ngamba dia olona botolo be fotsiny tsotro zao reo. Mofo 5 sy azan-drano rony io fa tonga nahavoky olona tsy omby 5 arivo, falifaly izy. Ny apitsony indray mbola nanantena hinana akory rahalahy. Tanao olona ohatry zany reo. Ary ny provony zany tamin'ny vanim-potoana nisy an'ilay lehilahy jamba fony hatramin'izy voateraka dia efa jamba. Dia inona nresahany rahalahy tamin'izany fotoana zany? Jesosy eo. Iza mihitsy moa zany ny tena nanota tamin'ny izy ty e. Raha mba ataoko kely amin'ny tenin'ny zatovo ankehitriny dia ty bandy ty ve zany zao ny tena nanota sa? Ohatry zany feverako azy ny firesahany teo fa iza ny tena nanota, mama ny sa ny dadany sa ny dadabe any sa niteraka jamby fa ozy ny tompo tsotra be navalin Jesosy tsy nisy nanota e. Mba nehoana ny voninahitra Andriamanitra tanao satria mbola tsy eo le ositra, fa rehefa tonga ny ositra niova ho azy izy. Halleluja. Ary provony zany ihany koa ohatra rehefa nanomboka ny lazy Jesosy fa andeha izy samy niady lohany ohatry ny kakana daholo izy menakavy. Niady hoe iza zany lehibe amintsika.
dia natonga Jesosy nampianatra hoe zay teo lehibe aminareo ka ho mpanompony izy rehetra. Fa maro ny fampianaran'i Jesosy. Fa raha tsy tonga ny fanamasina tsy niverina tao andohany sy tsy fantany tena tiany Jesosy ho resahana tamin'izany vanim-potoana izany. Ary na dia resaka ny fanamasina Jesosy dia tsy azony izany raha tsy efa tonga mihitsy ny osotry ny fanamasina nidina tao amin'izy ireo tamin'ny vanim-potoana ny Pentekosta. Androany hidina aminao koa ny ositra androany. Halleluja! Amen! Ary tao ambadika izany afaka nampiasain'Andriamanitra tsara ho lasa olona mahafinaritra izy ireo. Andriamanitra ninitsy ny jery ny andro tsy fahalalànao. Fa ao anatin'ny fanosorana indray dia hiovy ianao. Ho tonga olona mahafinaritra ianao. Ho tonga olona vaovao mihitsy ianao. Halleluja! Tsika tsy mahay manova ny tenantsika izany tsika. Raha vao tonga ao aminao ny fanamasina dia manomboka mamoy izy. Voan'ny fanamasina izany tonga ao anatinao ao. Hainao le Galatiana 5:22. Vao misy tonga ao le vo kely balitika le voan'ny fanamasina tonga ao anatinao ao kely. Fa manomboka tonga dia mamokatra. Raha mamboly voasary ianao zao ohatra. Kely balitika anie ny voanina voasary. Fa rehefa manomboka tonga amin'izay izy tonga ny fahalebiazana. Halleluja! Halleluja! Isy fahalebiazana hitranga sy seho amin'izay amin'ity taona ity. Tena kaikinao amin'ity taona ity. Io to vokatra amin'izay ianao. Ny vokatra ny fanahy ho tonga eo aminao amin'izay. Ary vokatra be tena be mihitsy no vokatra tonga eo aminao. Halleluja! Amen! Engene ka ho voton'ny fanamasina ianao androany. Tena hoe votony ositra ianao androany. Eritrereto hoe mandehandeha izany ny olona voatokana. Ianao dia eritrereto hoe voatokana mahaolana ianao. Eritrereto hoe ianao dia voatokana ho fampihavanana ianao io. Eritrereto hoe ianao io dia voatokana ho fitahiana. Halleluja! Izay nge ten'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ho fitahiana tokoa ianao. Dia ianao io koa izany manomboka izao fitahiana tokoa ianao. Amen! Halleluja! Azany isan'ny olona mahihatra izany intsony. Amen! Ary eritrereto hoe olona sambatra mandehandeha. Olona miavaka amin'ny olona rehetra, olona sambatra ianao. Izay alehanao rehetra dia eritrereto hoe olona sambatra ianao. Amen! Tonga zao vanim-potoana tian'Andriamanitra amokaranao amin'izay dia ny vokatry ny fanahy hitranga eo aminao amin'izay. Hoe ohatr'izany ny olona rehefa miaraka amin'ny ositra. Lasa olona miavaka amin'ny olona rehetrarehetra. Mavita zavatra tsy azo eritreretina. Zavatra tsara fa tsy zavatra ratsy. Halleluja! Amen! Halleluja! Mbarako aminao ohatra tao amin'ny fianakaviana vadiko dia misy olana foana zareo. Solana foana. Vao mifankahita dia olana. Tsy mifankahita olana. Izao no teneniko. Ataontsika ahoana ireo fa ny lehibe indray ihany tsy mahay miara-monina. Dia izao no teneniko aloha zaho ho mpampiavana. Halleluja! Aloha resako ny avaria dia resako ny avadio. Halleluja! Fa tsy hoe ny resako aria dia resako ny aria dia ianao kay hono ohatr'izao mihitsy ianao dia ianao koa ohatr'izao hono ianao dia tsy izany. Fa rehefa ndresako ilay anankiray dia nanaiky. Dia ndresako ilay anankiray dia nanaiky. Misy ohatr'izany indray ve? Halleluja! Halleluja! Engane ka olona tedaviny olona ianao. Ho tedaviny ianao manomboka izao zany. Raha vao tsy tonga ao an-trano fotsiny ianao dia efa manontany mbola tsy tonga angahy. Fa hatramin'izay tsisy manontany ianao. Ny olona mety efa ambony latabatra mihinana fa ianao tsy eo fa ianao tsy anontaniana. Fa raha ny hafa ny tsy eo dia anontaniana. Fa manomboka izao. Raha vao tsy eo ianao dia efa haneno sahady ny telefona. Fa aiza kindria. Halleluja! Amen! Isy fivana amin'ity taona ity Isy fahavokarana amin'ity taona ity Isy fiainana mahafinaritra makao amin'ny mahafinaritra amin'ity taona ity Misy fiainana fandresena makao amin'ny fandresena amin'ity taona ity izany. Amen! Farany dia izao. Amaranako azy dia ny asan'ny apôstôly toko 10. Andiny 7:30.
Asain'ny apôstôly toko 10:7-7. Dia ilay natomboka tany atrany Galilea izy ka notoriana tany Jodea rehetra. Teo aoriana amin'ny batisan'izay notoriany Jaona dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny sy ny sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny heriny satria Andriamanitra no nomba azy. Raha vao misy sositra ao aminao dia misy fomba an'Andriamanitra ianao zany, dia misy herin'Andriamanitra zany. Dia ilay herin'Andriamanitra ao anatinao koa aresiny herin'ny devoly rehetrarehetra izay tsy resinao hatramin'izay. Io fantrana io tsy ny fifoazanao maraina be ny andresenao an'io. Halleloja. Fa ny fiarahanao amin'ny ositra ny afahanao mandresy an'io. Halleloja. Halleloja. Dia ty ampahery anao androany fa nisy ranabavy zay efa tonga pino moa izy zany dia Jorovavolombelona rehefa nanao asa zay tamin'ny faritra Anjevy iny dia misy tendrombohitra anankiray zay tsy tononoko ny anarany ho an'ny olona zay angata-javatra dia mankeo foana matetika. Dia zao ny teneniny tamin'izaho nala CP6 ozy dia hoe rehefa mankeo amin'ny tendrombohitra io zay tonga eo tsy maintsy afaka. Dia natorin-dray alina teo mihitsy zay ozy izy. Dia satria zany efa mba natorin-dray alina teo dia tsy nianatra lesona tsony nivendrana ozy izy. Fa dia hoe fa afaka zany, fa afaka zany, fa mivoaka ny resultat tsy afaka. Kanefa efa natorin-dray alina dia ny tendrombohitra teo amin'ilay fampotsampy. Riavanao. Tsy zany ny afahanao mandresy, fa ny herin'ny ositra irery ihany ny afahana tonga ao amin'ny fandresena. Amen. Jesosy aza Andriamanitra, dia ozy ny tena Andriamanitra, zay nosoran'Andriamanitra. Ianao koa hosoran'Andriamanitra ianao androany. Andehandehanao sokoa ianao manomboka izao. Be dia be ny soa raisin'ny olona avy any aminao avandry. Halleloja. Vao miteny fotsiny ianao dia mampandresy ny olona sady ny vavanao no ana marinana madio toko faty ho amarinan'Andriamanitra ny amin'ny teninao amin'izay ianao satria vava misy fa nisorana. Halleloja. Rehefa miteny ianao hoe hividy an'izao amin'ity taona ity dia miomana amboariny toerana sinan'ilay zavatra. Halleloja. Rehefa milaza ianao amin'ity taona ity zany dia manao trantsika arseria dia amin'ity taona ity ho ataon'Andriamanitra ilay izy. Halleloja. Amen. Za zao tao anatin'ny confinement no niteny azotsika re olona ny tany ao anatin'izao confinement zao tsika mahazo an'le tany. Tamin'izay ianao le fiangonana fa teneniko anao azonay le tany tao anatin'le confinement tokoa, azonay le tany ny mipinto sy ny vavaka fa tao anatin'izany zay nahazo an'le tany. Rehefa miteny ianao hoe dizara dia dizara, rehefa miteny ianao hoe sainkara dia sainkara, dia zao ny teneninay hoe dizara Jesosy. Ny vara 95 ny azonay, latsaka kely fotsiny. Ny vara 95 santiara ny azonay. Halleloja. Dia rehefa niteny tamin'ny tompo zay lavalava le tany Jesosy fa tsy karekarea, lavalava le izy mahitsy zoro zany. Halleloja. Dia zay koa nomeny tompo anay. Hoy aho mantsy aminao zay teneninao dia ho ataon'Andriamanitra. Ho vehivavy misositra ianao, lehilahy misositra ianao. Halleluja. Ho an'izay mbola hiteraka rehetra fa nresaka niteraka miamo pastera teo dia zao mialohan'ny hiterahana dia miresa tsara mihitsy alohana re mivady mifanaraka lasa vavy. Halleluja. Amen. Amen. Fa tsy hoe
rehefa be voky ianareo sy efa anatina pastera mba ivavao mba ho laty e mety any zany fa satria anao efa voaositra alleloia dia mialoha niterahana mihitsy aloha dia miresatsarina reo va lany le isa vavy alleloia amen ao ambadik'izay a teraha am'izay fa ataon'Andriamanitra le izy zay teneninareo tsy na dia eken'Andriamanitra zay ekenareo ty ambonin'ny tany o Jesosy dia maninona ny an-danitra zany le olona voaositra amen dia zay vahanareo ty ambonin'ny tany izy alleloia dia atao inona ny an-danitra vahana ihany koa androany zany a ho vahana ny fatorana rehetra zay mamatotra anao androany ekeniny any an-danitra zany eto tany mila manaiky atrany an-danitra koa manaiky fa ho vahana ianao vahana ny fatoranao androany ho vahan'ny ositra io androany halleluja amen halleluja izy fahasorana androany a mitovy ihany moa ny fahasorana sy ny hafa rehefa ny zavatra anankiray tsy mety miva hampandalovy hafa fa tsy maintsy miva zany halleluja halleluja amen hozy ianao hoana maha possible an'izany possible zany ka makangy ianao bilao e ngeza be anankiray tsy mety miva mihitsy io dia izao anaovana anazy makany le salimao filazany re dia dory dory amay be mihitsy dia avy eo a avytsobio anaty rano amin'izay dia vao amanina mivay androany zany tsy misy zavatra tsy natao hivatsony eo amin'ny fatorana misy anao fa androany amahan'Andriamanitra ny zandry androany amahan'Andriamanitra ny zandry androany amahan'Andriamanitra ny zandry ho reklen'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra tsy rekle hatramin'izay androany a ny andaminan'Andriamanitra ny zany rehetra izany halleluja amen amen satria tsara ny tompo halleluja tsy maintsy miva io ilazao akaikinao tsy maintsy miva io e tsisy olana natao tsy hiva zany androany tsy sady tsy natao ho ravy zany androany hampandresy anao Jesosy androany angataka ny fanamasina isika raha mba mety afaka mba miakatra alelohanza ataontsika le hira hoe fanahy eo midiny ianao anatin'izany kosa ianao dia tiako sady hivavaka mivavay ianao androany angataon'ny fansorana androany ho anao mangetaeta fansorana fa ianao io dia ho ampiasain'Andriamanitra ho vahaolana ho an'ny mpiarabelona aminao ianao ho fanasitranana ho an'ny manodidina ianao io dia nataon'Andriamanitra ho fitaovana anankiray ho mahery vaika eo am-pelatanan'Andriamanitra azon'Andriamanitra ho ampiasaina ianao andaontsika hitsangana amin'izao fotoana izao raha afaka mitsangana amin'ny toerana misy anao ianao a asandrato amin'Andriamanitra ny tananao dia mivavaha amin'ity androany ity a angataon'ny fanamasina androany a tena mivavaha androany ilazao ny ositra fa tena ilainao izy fanamasinao milanao izay fanamasinao arak'izany teninao izay nampianarina teto izany dia mila ositra izay androany mila fansorana izay androany mila ny hery fanamasina izay androany ilainay izany androany ianao ny afaka mitondra fanosorana ao anatinay androany halleluja androany dia hidina aminay ianao fanamasina hitondra fafenonao anatinay indray ianao amin'ity androany ity hitondra fanosorana ao anatinay ianao navelao hira lohan'ny zafay ianao kosa asaiko amin'ny anaran'i Jesosy mba tena hivava ilazao fa tena ilainao izy tena ilainao ny fanamasina mivavandroany fanamasinao milanao izay ilainay ny fanatrehanao ilainay ny fanosoranao ilainay ny fiarahana aminao isanandro amin'ny fotoana rehetra tsy tapaka dia mila ny herinao izay mila ny fanosoranao izay androany fanamasinao mesay ianao androany osory izay androany fanamasina androany dia ampidira ny ositra ianao anositra ny olona ianao ameny ny olona ianao androany amen
Amen. Fanamasina. Hotanteraka aminay zany. Ny fahasoranao. Ny fahasoranao. Halleluja. Milanao zay fanamasina. Milanao zay fanamasina. Ilazany fanamasina fa ilainao izy. Angatao atsoy. Hidina eto izy. Hidina eto izy. Amenonao izy. Feno zay fanamasina. Feno zay fanamasina. Feno zay fanamasina. Feno zay. Feno zay. Feno zay. Feno zay. Feno zay. Manisorana fanamasina. Ianao no antony faombiazanay. Fanamasina. Ianao no antony. Mahatonga anay eo amin'ny fandresena. Halleluja. Halleluja. Androany fanamasina. Amin'izao ora izao. Midina, midina, midina. Mameno, mameno, mameno. Misaotra fanamasina. Misaotra, misaotra, misaotra. Mino izay fa mitinentinao manositra anay amin'izao. Oh, halleluja, halleluja. Manomboka mitinentin'ny fanamasina. Efa tonga aminao izy. Mampanomboka, manomboka, mampiteny anao amin'ny teny tsy fantatry izy. Mitenena fa aza matahotra. Aza atao fanelingelenana. Ho anao raha vaovao ianao. Mandreny hafa miteny amin'ny teny tsy fantatry. Aza atao manelingelina anao zany. Mifatohy fotsiny ianao. Raisy ny osy tandroany. Fa afaka miteny ihany koa ianao. Amen, 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 amen. Amen, fanamasina. Origa sara baba. Origa shari origa sara baba baba. Origa shari origa. Origa shara. Isota fanamasina. Isota yang fasurana. Isota yang fasurana. Isota yang fasurana. Isota. Makasita kavachari. Halleluja, 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 halleluja. Isota yang fasurana. Amen. Amen. Isota yang fanamasina. Makasita kanosa. Isota fanamasina. Isota naosa. Yang fasurana vetno. Androany dia fantatra izy faolana androany. Androany dia fantatra izy fandresena androany. Nono fahasoranao manoka. Halleluja. Sotra fanamasina. Anjeny isika amin'izao fotoana izao. Efa miasa eto ny fanamasina. Efa eto izy. Ho anao tapitalakale io. Ho anao kivy amin'ny fiainana. Ho anao le mamoy fo. Very hevitra. Androandro. Ny firotsahany fanamasina ao anatinao. Hitondra vokatra ho amin'ny fampaherezana anao indray. Ary ny kaja izay namatorany. Toy ny fantrano. Olana tsy netiny vatra amin'izay namatorany tevoly anao. Ty androandro. Ho may izany androandro. Ho may izany androandro. Tapaka ny fatorana rehetra izay namatorany satana anao. Tapaka ny fatorana rehetra androandro. Raisy ny ositra. Raisy ny ositra. Raisy ny ositra. Tsy zakany devoly zany. Tsy zakany satana zany. Tsy zakany zany. Ho anao narary tsy nety sitrana hatramin'izay. Ao anatin'izao fanosorana izao. Izy hery hidina. Hanala ny aretina. Handevina ny fivitosana. Raisy ny ositra. Halleluja. Sotra fanamasina. Misotra fanamasina. Sotra anao any amin'ny asanao makaka eto amin'ny toerana ity. Fa miasa ianao. Miasa ianao. Miasa ianao. Manao zavatra tsy azona eritreretina. Oh, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, riga shara baba baba baba. Oh, riga shari aria bara baba riga sara baba baba. Oh, riga shari aria bari sara. Halleluja, misotra fanamasina. Akasitraka anao izay ny amin'ny fahatsarana. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Makasitraka indrindra. Makasitraka tompo. Makasitraka, makasitraka, makasitraka. Kasitraka ny amin'ny fanosorana ataonao anay. Sotra indrindra Jesosy. Sotra indrindra Jesosy. Sotra fanamasina.
misaotra fa tsara indrindra ianao. Halleloja, halleloja, halleloja. Ho anao marary manomboka tsapaoly aretinao, manomboka jereo le fivitosana. Aoka tokony tompo ianao, aoka tompony herin'ny fanamasina ianao, aoka toky ianao fa eto ny herin'ny fanamasina. Jereo le izy sitrany ianao, manasitrana anao Andriamanitra, manafaka anao Jesosy. Halleloja. Misaotra tompo, misaotra fa tsara indrindra ianao. Andao nomboka hisaotra an'Andriamanitra isaka. Misaora ny fanamasina amin'izao fotoana izao. Misaora azy, misaora azy, misaora azy sady, misaora azy ny amin'ny vahaolana, ny amin'ny fandresena. Halleloja. Aoka tena hisaotra an'Andriamanitra ianao. Mankasitraka tompo, mankasitraka fanamasina. Mody miaraka amin'ny vahaolana izay, mody miaraka amin'ny fandresena izay, mody miaraka amin'ny fanafana izay. Tsy olona tsy voafatotra intsony. Halleloja. Misaotra indrindra tompo, misaotra indrindra fanamasina. Halleloja, halleloja. Misaotra Jesosy. Amen. Mazaho ny toeranao ndo itiaka mafy voninahitra Andriamanitra isaka. Manasanao ndao tsika araka hitsangana. Voaositra tsika sady izany ve? Dia ndao tsika araka hideran'i Jesosy aneo hafaliantsika androany. Halleluja!
Tomboliteka mafana Andriamanitra ihany isika. Zao ny teneniko amintsika amin'ny fotoana diavintsika ity, izy zavatra be dia be iova amin'ny fiainantsika. Na milafiny ara-panahinao dia tsy ho tonga tsy ho tahaka ny teolotsony ianao, fa ho tsapanao sy ho hitanao fa lasa olona miavaka ianao, mahery dia mahery. Amen. Ary manoloana ny olana ady aretina zavatra sarotra amin'ny karazany riavanao. Tsy ny sitrapon-dreny no tanterako amin'ny fiainantsika, fa sitrapon'Andriamanitra. Ianao sitrana, ianao afaka, ianao voataha, ianao mpandresy. Ho fanehoantsika fisaoran'Andriamanitra, andaonao hiranako roa tena hifaliana sy tena hoe andihizana hiravoravoana epitsakana antsika rehetra. Alefa rato. Oh
Zako idera tsy tiagna fiterako anao mandraky say Aleluia! Antsika mbola idera ifaly. Aleluia! Urakoraka mafan Jesosy. Dera ifale
maintsy courage zahay iterazy tsy 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 maintsy courage Iterano zahay lenare Umerano fenano lavorare Tsy misy tsony gony marare Iterano zahay lenare Umerano fenano lavorare Tsy misy tsony gony marare andro lehibe to azato ny andro androany tompoko halleloia zay rehetra inonao dia ho ataon'andriamanitra aminao andao militeka mafy dia mafy antsika halleloia dia mialoha nidiratsika amin'ny tapa-manaraka sady famaranana dia andao hivavaka misaotra ny tompo isika misaotra andriamanitra misaotra sy mame voninahitra anao hatrany hatrany izahay fa tsy andalo fotsiny taona 2023 zay diavina izao fa dia isan'andro isan'andro isika ny mamonjy fotoam-pivavana eto izahay dia isy zavatra lehibe hatrany hatrany ho ataonao eto isy zavatra surnaturel ho ataonao eto halleloia halleloia ho tanteraka tokoa zany andriamanitra tsy toa ary isaoranay sahady ny fotoana zay no tahinao teto hatramin'ny maraina ka hatramin'izao hariva izao misaotra tompo misaotra ary makasitraka anao zahay rehefa avy eo mbola mihoatra lavitra noho izao no ataonao aminay misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen halleloia